fanaravantsika rehetra indray amin'ny anarana mahafinaritra i Jesosy Kristy. Androany tonga ny krismasy. Andro mahafinaritra be zany krismasy zany a. Ina tia krismasy zao tsika, tia krismasy daholo satria rehefa krismasy a mahazo kilalao, mahazo zavatra tsara be lehibe. Fa misy mandeha restaurant dia misy koa mety mandeha makany ambanivohitra, fa misy mety mandeha manao vakansa mihitsy. Tena mahafinaritra be ny krismasy a, tena tiantsika be ny krismasy. Rehefa krismasy koa be sakafo tsara be dia inona le sakafo hanina reny? Mihinana le gâteau hoe bûche de Noël dia sakafo akôkôtanina be ohatran'izany a, dia mihinana zavatra be lehibe mihitsiny. Dia tena mahafinaritra be mihitsiny a rehefa Noël. Mihinana tena tia Noël daholo tsika rehetrarehetra, mahafinaritra zany. Dia rehefa krismasy koa afaka mandehandeha ianao a, mandeha ny lalao amin'ny toerana ohatr'izao, tena mahafinaritra be mihitsiny. Eny ary andrantsika hiresaka hoe inona kay zany krismasy zany, fa ino zany tena hoe krismasy zany? Satria krismasy a resantsika teo hoe mahazo cadeau, mahazo fanomezana, mahazo zavatra be lehibe. Dia rehefa a dia malahelo be ny olona akay, be lehibe ny olona malahelo rehefa tsy mahazo zavatra rehefa krismasy. Fa inona tena krismasy? Ny tena krismasy a dia fanomezana na cadeau. Inona le cadeau? Ao anjaona toko fahatelo andimy fahaenina ambin'ny folo dia manambara cadeau ten'Andriamanitra. Hoy ten'Andriamanitra manao hoe fa toy izao tiavan'Andriamanitra izao toy izao, nomeny zanany natokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Krismasy zany a cadeau omen'Andriamanitra ny olona dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tena cadeau amin'ny krismasy. Fa zao be dia be ny olona tsy mety mandray an'le cadeau. Makany am-piangonana izy a, fa tsy mandray an'i Jesosy izy, tsy mandray cadeau. Mety manao arbre de Noël rehetra izy a, manao krismasy rehetra izy, fa tsy mandray cadeau amin'ny Jesosy Kristy. Be dia be ny olona manao fety rehefa krismasy a, mety manao fety a, mety makany amin'ny toerana misy lanonana tsara be, misy sakafo be, fa tsy mandray an'le cadeau dia Jesosy Kristy. Ianao ve mba te handray an'le cadeau? Le cadeau tsara indrindra dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy a ampidirina ao anaty ampidirina ao am-po. Dia rehefa miditra ao am-po Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana mandrakizay. Mety mihinana sakafo ianao fa vetivety fotsiny dia faly vetivety fotsiny ihany. Mety mahazo cadeau fa faly vetivety fotsiny ihany. Fa rehefa mandray an'i Jesosy misy fifaliana ela be ao anatiny fotsika ao. Dia Jesosy Kristy kay zany tena cadeau a amin'ny krismasy. Manasa antsika rehetra any andao a ampidirina ao am-po dia ampidirina ao anaty Jesosy a, fa izy ny cadeau tsara indrindra. Dia izy ny cadeau tena mety amintsika rehetrarehetra. Fa na olon-dehibe reny na ankizy dia afaka mandray amin'ny cadeau Jesosy Kristy daholo. Mino a fa amin'ity Noël ty na amin'ity krismasy ty a, mba tena handray an'i Jesosy Kristy tsika cadeau amin'ny fiainantsika. Kilalao azonay dia basti zao no vidiny dadanay, fa le ao fa nahazo kilalao. La 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 la. Tchatchini Christmas, Tchatchini Christmas, Tchatchini Christmas, Tchatchini Christmas, Tchatchini Christmas, Tchatchini Christmas. Terawanyani sari bakulinay, mafati-fati ni kilalawanay, faliafa na azu kilalao. La 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 la. Tchatchini Christmas, Tchatchini
tomang andro pitsaharana andro pitiavana aza tao sakana aza tao mampanay zay tsy azonao andram de hitsaoka hatrany hatrany. Alleluia, 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 Zange isatona tsy mba mahazo kilalao ohatrany ankizy rehetra fa zandro any iteran'Andriamanitra fona satria tiako manaja an'Andriamanitra dia tiako miankoroka aminy. Jesosy io tsy ataoko sakana ny kilalao fa izao mbola hitsaokanao ka na mahazo na tsy mahazo kilalao dia faly aho fa manana anao. Tiako ny mitsaokanao ka na maloka zandroany zaho mbola hitsaoka hatrany. Tiako ny mandoalikiany miondriky eto an-tongotrao natao ao anatana natao ao iankoroka. Alleluia, alleluia, Ianao fanafilanitra antsika miaraka indray tandroany dia amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma Dangotra.